Nitondra ny fahitany ny lalàna amin'ny feny serasera eto Madagasikara ihany koa ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana Apokalipsy Pasteur Mayol zany nanambara moa ny tenany fa ny fanivahivana izay ataon'ny mpanao gazety ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao no nahatonga azy ireo ankatoa ary anaiky ihany koa ny lalàna amin'ny feny serasera toy izao indray ny faneho-keviny momba izay. Ny fanivahivana ataon'ny mpanao gazety sasany, ny mpitondra malagasy, ireo mpanao politika, na eo anivon'ny solombavam-bahoaka, na eo amin'ny loha olona no nahatonga ireto farany nandany ny lalàna mifehy ny serasera raha ny fanazavana nentin'ny Pasteur Mayol. Naninona io ny lany tao amin'ny député, dia lany tao amin'ny Sénat, dia lany tany amin'ny ACC. Zay zany ny fanontaniana tokony ho valiana. Ny antony nampatonga ny lany tamin'ireo androm-panjakanareo zany dia izao. Mafy loatra ilay fanivahivana sy teny marary sy fanaovana zinona ataon'ny mpanao gazety sasatsasany ny mpitondra fanjakana rehetra. Tena ohatran'ny fako mihitsy no anaovan'ny mpanao gazety azy. Dia hitako hoe lôzika an'iny tsy maintsy lany ihany satria hoe azon'ilay mpitondra fanjakana indray zany mpanao gazety amin'ilay fanivahivana sy fanevadevana tena atao zinona mihitsy ilay mpanao politika sy ilay mpitondra fanjakana. Dia tsy maintsy manao an'ireny ilay fanjakana mifaka zany hoe avy amintsika mpanao gazety ihany zany nahatonga ny code de communication io raha ny fahitako anazy. Nanamafy ny mpitandrina fa afaka mamoaka ny heviny araka ny tokony ho izy ny mpanao gazety raha toa ka manao izany ara-dalàna sy tsy manevadeva mpitondra. Za mahita fa ny mpanao gazety zany raha tsy manevaiva mpitondra fanjakana, tsy manevadeva mpitondra fanjakana, tsy manao zinona mpitondra fanjakana, afaka mamoaka hevitra foana ianareo ary tsisy anagadra anareo zany. Fa io fanaovana zinona, fanaovana tsinotsinona, fanivahivana mpitondra fanjakana io no mahatonga an'ireny zavatra ireny. Any tsika ihany zany no nahatonga an'ireny zavatra ireny. Fa ny hitako hoe tsy mahazo gadraina mpanao gazety. Ireo zany tsy azo gadraina. Fa raha vao manevadeva olona milaza vaovao tsy marina, manao affirmation gratuite. Misy mpanao gazety manao affirmation gratuite fotsiny hoe ny fitondram-panjakana mamatsy volanay. Zay hoe hivatra 4 ray izy dia efa vitanay izay ataonay dia manao parrainage zany eny mangataka ianao hoe ianao mangataka olona hiparrainer anao dia ilay olona angatanao indray ny financer anao zavatra tsy lôzika zany. Tsy lôzika zany. Ny apokalypsy tsy hoe koronay apokalypsy mbola voaroa taona. Roapolo taona ilay zay ny aina dia jereva amin'ilay vahoaka be ireo zany tsy fiangonana isan'ny hoe sahirana zany raha jerevana zany raha nitanjaka hoe malemy fiangonana mba raha misy matanjaka voalohany faharoa sy fahatelo any mba mety fahaefatra zay na fahadimy dia hitanareo fomba fiteny ohatran'izany dia tsika moa zany tsika mpanao gazety miresaka misy zavatra tsy lôzika be zany amintsika mpanao gazety. Araka ny nambaran'ny filoha trano dia tsy misy ny fanagadrana mpanao gazety ao anatin'ny lalàna vaovao mifeny serasera.